raha ny famatsiana herinaratra kosa indray dia mbola 520 isanjato ny tokantrano malagasy any amin'izao fotoana izao no manana herinaratra raha toka ny 5 isanjato ihany neny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tanjona any amin'ny taona 32 any dia mba angovo azoavaozana avokoa no ampiasainy ny 570 isanjato ireo famokarana angovo eto amintsika nisy androany ny atrikasa ny rana tamin'ny vondrona européenne eo ihany koa ny adera ny giz no tanterana tetsy amin'ny Carleton Nosy ity atrikasa ity no resahana tao anatin'izany ny fanomezana fitaovana sy famatsim-bola vaovao antsoina hoe Electrify izay mitetina hatrany amin'ny 540 tapitrisa euro anoano amin'ny firenena maromaro na ilay antsoina hoe multipays maromaro ireo tetikasa voasivana azo famatsim-bola ao anatin'izy ity manana tetikasa ao amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara. Tsy misy tsy mikaikaika tokoa amin'izao fotoana izao amin'ny fatapatapahan'ny herinaratra ny herinaratra izay azo ambara fa efa miankina betsaka amin'izay ny fiainan'ny ankamaroan'ny malagasy raha ho an'ny eto andrenivohitra manokana no asiteny tsy misy afa-tsy ny fitrandrana ny angovo azo avaozana nefa ny vahaolana izany indrindra no nanomezana fiofanana ireo tanora mba hafeza. Fampiofanana mametraka panneau solaire ho an'ireo tanora malagasy no tanjon'ny fikambanana Asaso France Madagascar ary ny ivon-toeram-pampiofanana Soamadana Anisany. Fanamby apetraka izy ireo ihany koa ny ametraka ny fokontany Anisany ho fokontany fitaratra amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozana avy amin'ny herin'ny masoandro. Ialana amin'ny olana maro samihafa amin'ny tsy fampin'ny angovo amin'izao ka miteraka ny délestage. Raha tsy mandeha le courant hitanay hoe tsy misy le formation amin'ny ordinateur rehetra dia manjary ohatran'ny hitanay zany fa tsy ho lavorary zany zavatra atao raha tsisy ny énergie dia noho izany zay hoe aleoko loha na dia amin'ny na ny hoe fipetrahan'nyraisinay zany momba ny centre de formation tia tsara mihitsy loha na ity centre tia no ampiseho'ny olona fa hoe 100% mandeha amin'ny énergie renouvelable le centre le ordinateur sy ny jiro mandeha amin'izay dia amin'izay le ankizy mahitany hoe tena hoe inona no tena tombotsoa amin'le énergie renouvelable. Tanora manana mari-pahaizana baccalauréat na olona efa ao amin'ny sehatry ny asa sy manana traikefa momba ny herinaratra dia afaka manaraka ny fiofanana. Mpianatra zany à raison de 2 heures 6 heures par semaine 2 heures par jour 6 heures par semaine dia mitranga rehefa antenina tavolena hoe izavona afaka miditra amin'ny stage zany misy zany zay atao hoe mpianatra zany zay manana niveau bac dia misy koa hoe efa mpiasa zany zay tianao an'io zavatra io fa omena fotsiny zay nazany fotoana manokana ohatra hoe sabotsy maraina no anaovan'ny courant zany. Tombony lehibe ho an'ny fokontany Anisany no tanjona apetraka ny fikambanana Asaso amin'ny ametrahana ity farany ho fitaratra. Fiara-miasanay entre ny Soamada sy fokontany zany efa ela be no efa nisy zany dia izy zany efa nisy ihany ny zavatra hoe natolotra ny fokontany dia zahay koa zany amin'le fiara-miasa zany manolotra olona zany amin'le manoro zany aty amin'le ankizy manao formation ary anisany koa zany amin'ity zany zao anisan'ny vaindondra rahanay koa zany tady an'le ankizy amin'le resaka formation. Amin'ny volana janoary 17 no isokatra ny fampiofanana. Amin'ny maha-mpanao Asaso sy ho tolo-tanana hitondrana fampandrosoana ny tanàna dia notolorana solosaina miaraka amin'ny imprimante ihany koa ny fokontany Anisany androany.